fepetra tonga mpianatra fepetra tonga mpianatra ina avy fepetra tonga mpianatra satria ozy atsika hoe ny mpianatra de kristianina ary kristianina de mpianatra révision kely voalohany fepetra voalohany tena ohatrany anankiray ihany mpianatra ato le de efa dimy sady hoe faharoa tia ny tenin'andreo fatelo fa misy ny atao hoe vavaka de misy ny atao hoe vavaka hoa fa efatra tian-dralahy de ny hafa tsy rahalahy koa ary fahadimy ngesabe manao ny hafa ho mpianatra ihany koa mpianatra venao na manana don d'évangélisation anao na tsy manana mpianatra venao de manao ny hafa ho mpianatra venao ina mazava-dehibe fanaovana mpianatra raha fitiantsika le teo ny qualité zany de misy qualité le satria afaka manao suivi ianao satria namanao iny évangélisation par amitié namanao iny mpianatra ao iny ary mampitombo azy ara-panahy io satria araka ao tsara fitombony fa tsy hoe ny évangélisena de tsy hitatsony ary raha ny quantité indray de ohatran'ny voatsinaty anao voatsinaty kilo ohatran'iny ozy izy grain de moutarde fa rehefa avy eo izy de lasa azo be toeran'ny voromanidina rehefa elany ela tsara ny manao mpianatra de miteraka ianao aloha de mitaiza ianao rehefa avy eo de manabe ianao zay ny atao hoe manao mpianatra raha ataontsika amin'ny fiteny kristiana izy de zao manao ianao ihany manao évangélisation mpianatra ao de rehefa vita iny a de ianao manao édification anazy de rehefa vita iny a de ianao miforme azy zay ny le manao mpianatra fa raha ohatra ianao évangéliste fanomezam-pahasoavana tsara be zany miaraha miasa ny paster anao édification miaraha miasa amin'ny mpampianatra manao formation zay le lazako hoe tsy fanomezam-pahasoavana amin'ny fanaovana mpianatra fa iraka lehibe ho an'ny mpianatra rehetra natao an'ny mpianatra rehetra ny fanaovana mpianatra hitra am'izay tsika tapafarany ara-ny fifidianana mpianatra Jona toko 5:10 de milaza hoe tsy anareo no nifidy hafa izany no nifidy anareo ka nanendry anareo mba handesy amoary aretan'ny vokatrareo mba omeny ray anareo zay rehetra gatahanareo amin'ny anarako na inona na izany no nifidy anareo Jesosy Kristy no nifidy ny mpianany fa tsy ny mpianany no nifidy an' Jesosy Kristy zay aloha zany anankiray mea rehefa mahita anankidimy mitadidiko eto anankidimy mitadidiko miteny tamiko hoe zay te ho mpianatra ao fa tsisy hitako tsony izy dimy zao fa zay nataoko kosa hoe za nao mpianatra ary za tsy niteny taminy hoe ndao ataoko mpianatra ianao fa tonga de ataoko mpianatra ao fotsiny izy mo de alaiko namana mo de etiko any amin'ny restaurant le amin'ny voalohany iny any de avy eo lasa amanao amin'ny FB de mpianatra izy avy eo ka Jesosy Kristy no nifidy mpianatra zao ny atao rehefa hifidy mpianatra ianao mila mametraka fenitra hotratrarina tsara ianao hoe olona ohatriny ahoana ny ataonao mpianatra olona manana hetaheta te alalan'Andriamanitra zay atao mpianatra raha vao tsy zay no ana de efa tonga de efa baibay za tsy manam-potoana aminao olona disponible rehefa mba am'izao miaona de iaona indray tsika am'izao de mba afaka izy de iny de fa mba miaraka indray le disponible moa tenenina ihany fa io rehefa de hoe ohatra samy iaona mbandekama de mahita fotoana foana tsy zany raha vao hoe andao ianao an'izao tsy mahita fotoana mihitsy ianao rehefa hiaraka amin'ny anina ka namanao iny de mahita fotoana foana ianao ohatr'izay le izy de olona manana toetra manaiky se soumettre zany lavonina loza ny any loza de zao e ny mpianatra matetika zandriko be daholy zao izao any am'zandriko 20 taona any daholy de rehefa akizy daholy ny mpianatra sasany mieritreritra ny tenako mbola tanora foana ty ohatray mbola 30 taona satria ny olona namako rehetra le mpianatra hoe zany 30 taona daholy latsak'izay ary de ohatrany hoe telo fahatratra le mandeha rehefa nanao tao école tsona monsieur Faly teo le za efa antitra
tsara io manao mpianatra io, tsara io manao mpianatra io, misy zavatra be dehibe azonao. Fa telo le fahitantsika teo mahatoky, mila olona fidèle. Raha vao tsy mahatoky le olona dia tapaka le chaîne nyresantsika teo, tapaka le chaîne, tsy mety vita mihitsy io. Na avady zavatra hafa le fitoriana, zavatra hafa ny filazantsara resahany aveo raha vao tsy fidèle izy. Reo zany fepetra enjehanao. Korintiana voalohany toko faefatra andiny voalohany sy faharoa, aoka zahay heverina ho mpanompon'ny Kristy. Zay teny Paoly zany dia zao, zay a dia mpanompon'ny Kristy, ary faharoa zay a dia gestionnaire ny tsy ambaratelo momba an'Andriamanitra. Tsy ambaratelo io filazantsara io, nga reny olona ireny mahalala an'io filazantsara io, ianao nampahafantarina an'io, dia ianao migere an'io. Dia ozy izy hoe miantakina amin'ny gestionnaire dia ny hita fa olona mahatoky. Zavatra tatokana tena takina rehefa hizara filazantsara ianao dia mila fidèle ianao, fa tsy azonao hovaina mihitsy filazantsara io na kely ary mila manao mpianatra koa ianao aveo, fa tsy tapahanao eo le chaîne hoe ianona nanao mpianatra anao dia efa mpianatra zao, efa azoko ny lanitra lama amin'izay fiainako. No, manao mpianatra koa ianao, manao mpianatra koa ianao. Zay olona vonona anao mpianatra ny hafa ihany koa zany. Zay a reo zavatra reo mila apetraka ao any anaty sainao, tsy voatery resana zay tiavako an'ity manao mpianatra ity, tsy ity zany tsisy formalité. Za tsy manana formalité zany, tsy mbola nahita mpampianatra nareo ka manao an'izao izy mampianatra fa tsy faly a. Tsy miaina tsotraotr'izao ny amin'ny mety amiko, raha vao hoe tsy maintsy zao tsy maintsy zao tsy mety amiko zany. Dia ireo apetraka ao reo. Faharoa vavaka, herina le taritsika, tena mila apetraka amin'ny tombo tsara hoe ho ataoko mpianatra ve ihany sa tsy ataoko. Be dia be ihany zay netiko mbavaka atao mpianatra zay, tsy hitantsonona le andro zalahy. Luka toko fahelina andiny faharoa ambin'ny folo, tamin'izany andro any dia lasa nakany tendrombohitra Jesosy mba hivavaka. Na Jesosy raha dia mbola nakany tendrombohitra mihitsy ny vavaka, ary naharitra mivavaka tamin'Andriamanitra nandritry ny alina izy, nanao veillée de prière mihitsy Jesosy. Noho ny maraina ny andro dia natsony anatina azy ny mpianany, ka nifidianany 12 lahy. Tanareo alohan'ny fidim-pianatra izy zany dia nitokana mbavaka mihitsy ny aloha, tena tompo atroy aho meo anahy izy dia 12 fidiry, mbola ny ray tamin'ireo mbola nandamoka ihany tao akory. Ny fidianany 12 lahy zay ny ataony hoe apôstôly Simona, Petera, atao hoe Petera, André rala aitsika. Jaona toko fafito ambin'ny folo andiny fahenina, nasehoko tamin'ny olona zay nomenao avy tamin'izao tontolo izao ny anaranao, anao reny ka nomenao ahy. Azonao io mpianatra io zany a dia tsy anao fa ny tompo io, fa nomeny anao, meny anao, ary asainao mampianatra azy hitandrina zay rehetra nandidiko anareo. Tanareo le teny le adin'ny olona foana ao amin'ny iraka lehibe, fa tsy indridy Jesosy tsara. Zany ny atao hoe navita ny asany izy, asa nitandrina ny teny ny mpianany, satria nahitana azy nitandrina ny teny ny tompo. Zay fatelo mifidy tsara amin'izay, fa mivavaka fa mila mifidy ihany na izany ary, satria jereo fa olona be dia be ny mpianatra Jesosy Kristy fa 12 ihany ny fidiry. Fidy olona vitsy tao anatin'ny maro izy a. Dia nisy tamin'ireny te araka aminy fa tsy navela ny tadidinareo, ohatra le demoniaka, le demoniaka atao Gerasena. Dia niteny izy hoe za anaraka anao dia andana mijoro vavolombelona eto an-tanàna fa aza manaraka anao. Misy olona zany ataony izany. Misy olona tsy afaka hiaraka aminy mihitsy le niteneniko anareo hoe anao velomany ray aman-dreniko tonga dia baibay, andevina ny dadanay baibay. Masika loatra raha ka Jesosy tika. Tao akory. Io Luka toko fasivy andiny fafito amby dimampolo ka hatramin'ny faharoa amby enimpolo. Noho nandroso teny an-dalana izy ireo dia nisy olona ray nilaza tamin'i Jesosy hoe anaraka anao a na izanaiza alehanao. Tanareo le olona zany tsy mifidiana fa izy no manolo tena. Asy misy trondro be ohatr'izany ray very Jesosy fa tonga dia raisy io a nitady ara tao ity manatona, fa ahoana le Jesosy tsika. Fa hoy izy tamin'ny amboholo dia manandavaka ary voromanidina manana ny akany, fa ny zanak'olona tsy manan'izay mpandriny lohany. Mivedy pub ragaty iza no azonao an'izany raha tsy dia olona iny. Dia
indray nisy hafa izy indray no miteny eto manara fa okos io tompoko aoka aloha andehndevina ny raiko tsy gasy mihitsy ty jesos ty kosa aloha profo fa tsy gasy izy fa o jesosy taminy aoka maty andevina maty eo aminy fa ianao kosa mandehanaka mitoriny fanjakan'andriamanitra hokoa ny olona ray hafa tompoka anaraka anao ihany a jereo daholo le hoe anaraka anao le ho mpianatra daholo reo zany a anaraka anao ihany a fa ao aloha andeha anao velomany any antranoko dia ho jesosy taminy tsy misy olona mitanangadin'omby sady mierika ka mendrika ny fanjakan'andriamanitra tsy mora misy tsy ao mihitsy zany ny antony io a dia zao izy zany tsy mitovy amin'ny kristianina be deaibe amin'izao le mitady isa tsy mitady isa zany ny tompontsika ny anay tena feno mihitsy ny kolizy tsalo tsy hiteniteny foana sao dia mamelo ny afy ao fa ny azy hoe re mpianatra ianao dia mpianatra tokoa ianao tsisy akoatr'izay na vitsy ara tena mpianatra fa io mitohy tonga hatrany amin'ny 2023 dia ny rehefa mifidy ihany koa dia tsara ny lehilahy manao mpianatra lehilahy dia vehivavy manao mpianatra vehivavy ny tsara fa satria moa za efa manambady sady efa lehibe misy vehivavy maromaro ihany mpianatra na izany ary lazaiko anareo zany fa miaraka amin'ny vadiko eny a dia tsy maninony fa tsara lehilahy sy lehilahy dia vehivavy sy vehivavy zay indray zao isy sitona be deaibe eo